Ho an'ny olom-boafidy, araka ny fahalalana izay an'Andriamanitra ray, ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha velona koa aho, hoy Jehova, ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa andeha isika, ry hava-malala, hanomboka amin'izao fotoana izao, amin'ny fiderana azy. Amin'ny fiarahana mamaky ny salamo fa 770, andiny voalohany sy faharoa, ary ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Salamo fa 770, andiny voalohany sy faharoa, ary ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita vakiana miaraka amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: mite afa-tanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra. Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza an'Andriamanitra, eny mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka amin'ny firenena samihafa miangona ho an'Andriamanitra ny Abrahama, fa n'Andriamanitra ny ampingany tany, avo indrindra izy. Amen. Mbola horedontsika hiderana an'Andriamanitra ihany ny hira fa 5:10. Amen.
ary havana mbola iombona amin'izao vavaka fiderana izao. Vavaka isika. Tompo Andriamanitray eo, Andriamanitra avo indrindra ianao, Andriamanitra masina indrindra. Ianao no niavian'izao zavatra rehetra izao, ianao no miazona azy, sady ianao koa no antony. Mitory ny voninahitrao izao rehetra izao, ary fahamarinana sy rary no anjakanao amin'izao tontolo izao. Tompo Andriamanitray eo, ianao koa nahary tongotra aman-tanana anay, tsy misy miafina aminao, fa fantatrao avokoa ny aminay manontolo. Eo an-tananao ny fiainanay sy ny hoavinay. Mikarakara anay ianao ary mihevitra ny mombamomba anay rehetra. Asanao izahay, fa na dia kely sy bitika azy izahay ka tsy mendrika iantso ny anaranao akory, dia efa noforononao indray tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarinao rahateo mba handehananay eo aminy. Ka nofidianao ho mpitondra ny anaranao sy ho vavolombelona hitory ny fitiavanao. Ianao no miantoka ny fahavelomanay, ianao no loharano hanovozanay ny herim-panahy mahavelona izay manetsika anay handeha sy haharitra amin'ny famoazana ny voan'ny filazantsara. Ankehitriny Tompo, raha ny tao aminao sy ny tarianao izahay ka novorianao iombona amin'izao fanompoana masina izao, dia sitrakay ny hideranao miaraka amin'ny olo-masina sy serafimy sy ny kerobimy, ny anjely sy ny arkanjely rehetra izay mitoetra ao aminao sy manodidina ny seza fiantrananao. Koa raiso ny saotra sy haja aterinay ho anao, raiso ny fankalazanay ny fahalebiazanao sy ny herinao, raiso ny fideranay ny anaranao be voninahitra, raiso mendrika izany indrindra ianao. Dia fenoy ny fanatrehanao Tompo izao fotoana izao, ka amin'ny anaranao irery ihany no voninahitray sy fifalianay eto. Amen. Petraka. Hoy ny Tompo, mihaino ny feoko ary mankatoava ireny, araka izay rehetra andidiko anareo, dia oloka anareo ary izao kosa ho Andriamanitrareo. Koa enoy amin'ny fanajana ary havana sady eritrereto lalina izao teny anambarana ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izao. Koa raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy anareo, dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty anareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ny hira fanampiny fahaenina ny andininy faharoa no vetesintsika ho fandraisana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Thank you.
na dia iray akory aza. Tsapatsika loatra ry havana ny fahamarinana izany ten'Andriamanitra izany raha mandre ny sitrapony manambara tamintsika teo isika. Koa aoka isika hiaiky ny fahotantsika ka hanaraka izao vavaka fonao izao amin'ny fo mibebaka sy feno fanetretena. Hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay, fa androany dia tsy nafenonao anay, fa mbola nambaranao taminay indray ny sitraponao, izay mitondra ho amin'ny fiainana sy fiadanana. Tompo, manoloana izany anefa, dia mahatsiaro tena ho tsy mendrika izahay, satria tsy mba nantanteraka izay takinao aminay. Tsy mba nanaraka ny toro lalana omenao anay, ary tsy mba nandeha tamin'ny lalana novelarinao teo anatrehanay, mba androsoanay amin'ny fanarananao amin'ny fahitsiana sy ny fahatsoram-po, dia ny fikatsahana sy ny fisainana ny zavatra any ambony, any amin'ny toerana Kristy. Tsy miafina aminao izany, fa Andriamanitra malala ny zavatra rehetra ianao. Mianjaanja ao anatrehanao ny fahalemenay. Koa manetry tena ao anatrehanao izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Eno ny fivavakay mpanomponao sy ny fifonanay. Rirainay be famindram-po, mitalao aminao izahay, mamelany elokay. Diovy izahay ao afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka ny ponao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Havana malala, ny Andriamantsika dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po. Koa raha nibebaka tao amin'ny fonao marina tokoa ianao, dia raiso amin'ny finoana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka atolony anao etony. Tsangana amin'ny fiangonana. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Kristy izay tsy nanala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Ry hava-malala, mamy loatra izany teny fikasana ny amin'ny famelan'ny tompo ny tsy fahombiazantsika izany, koa amin'ny foravoravo sy feno fifaliana no andeha hanandratantsika ny feontsika. Ihira ny fihira fanampiny fa 120 izay mitory ny famonjenantsika mpanota. Thank you.
lahatra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Aoka hipetraka ny fiangonana. Hoy ny Tompo, izay mandray ny teniko, ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Alohan'ny androsoan'ireo tompon'anjara hitarika amintsika amin'ny vavaka sy famakiana soratra masina, dia ataontsika ny hira fa 320 ny 120 sy 2. 320 sy 200 ny 120 sy 2. Jolay arriva apatsika. Eny rainezany an-danitra mbola misaotra sy miterany anaranao masina izahay. Ianao le Andriamanitra mpanjakanay, ianao le tompon'ny teny rehetra. Ny teninao dia efa atao aminao mandrakizay. Le teny ny tenenanao ny zavatra rehetra dia ary izany. Nandidinao izany rehetra izany dia nitoetra mafy tokoa izany. Tsisy ary raha tsy tamin'ny teninao. Ny teninao koa dia naniranao ny mpanomponao rehetra, ny mpaminany. Ary tsy miovy izany ankehitriny amin'ireo mpanomponao maro, le mitondra ny teny fiainana, le teny mahavelona. Le teny izay antoko ny fiainana rehetra, le loharanony fitahim-panahy rehetra izay mahatonga anay amin'ny fanoloran-tena.
izay mahatonga anay ho amin'ny fanasitranana feno na amin'ny nofinay na amin'ny fanahinay, le teny izay mbola mampahery anay koa amin'ny fahoriana ny amin'ny zavatra sarotra rehetra amin'ny fiainanay, na dia mandalo zavatra sarotra ary izahay. Koa ankehitriny Tompo, dia ny fanahinao izay efa nitondra anay ho amin'ny fibebahana ka nazahoanay famelan-keloka, ny fanahinay izay nahatonga ny fonay nideraka tonga eto amin'ity toerana ity, dia ampitoero amin'ny fonay zany ho feno, amelabelatra ny fonay tsiraray avy, ahatonga anay ho tanteraka le amin'ny nanirahanao ny teninao, dia le teny fahalalana mitondra anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Koa mitenena aminay Tompo, mitenena aminay fa tsara loatra ny teninao mba tsy hivoaka maina foana izay fa hiorina, ahery ary hanana fitsarana feno amin'ny fiadananao feno. Koa dia mitenena aminay Tompo fa vonay amin'izay mpanomponao. Amen. Ny teny voalohany hoentintsika dia amin'ny testamenta amin'ny fanenkena taloha, izany dia hitantsika ao amin'ny Amosa mpaminany kely. Amosa 7 andininy 12 ka hatramin'ny 15. Amosa 7 andininy 12 ka hatramin'ny 15. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Amazia tamin'ny Amosa, ry pahita, andeha mandositra mankany amin'ny tanin'ny Jode ianao, ka mihinana hanina any ary maminany any, fa aza maminany eto Betela intsony, fa fitoerana mason'ny mpanjaka sy trano mpanjaka ity. Dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe, tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany, fa mpiandro ondry sy mpioty aviavy ihany aho. Saingy nalain'i Jehovah tany ampiandrasana ondry ka nanao hoe, nataony hoe mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Dia mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny epistilo an'ny Efesianina, toko voalohany, atomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 14. Efesianina toko voalohany, atomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'ny Tompo. Isavana ny Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra ny an-danitra, araky ny fidianany antsika tao aminy, fontsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany isika. Rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, arak'izay ankasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araky ny haren'ny fahasoavany, izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Rehefa nampahafantarany ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika, araky ny safidiny izay nokasain'ny tenany, ahatanterahany fitondrana atao mandra-patapitry ny andro voatendry, anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny an-danitra na ny etỳ an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa ny nanaovana antsika ho lovany, rehefa notendrena rahateo isika, araky ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra, araky ny ankasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay, izay nanantenany Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny,
ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kaseta amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany ny santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tena no fiderana ny voninahiny. Miaraka hitsangana ny fiangonana hihira fa 4:1 ihany. Faranantsika mivaky teny, izany dia hita ao amin'ny filazantsarany Marka toko 9:17-20. Marka toko 9:17-20. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niantso ny 12 lahy ankeo aminy izy ka naniraka azy tsy roroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na hanina, na kitapo, na vola ao amin'ny fehikibony afa-tsy tehina ihany, fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Ary hoy koa izy taminy, izay trano idiranareo dia mitoera ao mandra-pialanareo any, ary izay tanàna tsy ampandrosanareo na tsy hiaino anareo raha miala ianareo dia hitsano ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, ary demoni maro no navoakany ary nosorany tiloilony mararomaro ka nositraniny. Eo am-pitsanganana ihany ry havana no anaovantsika ny hira fa 3:7 mialohany ianotsika ny afatry ny filazantsara izay hoentiny Ray aman-dreny mitandrina. Hira fa 3:7. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay sady rain'i Jesosy Kristy Tompo, misaotranao fa teny velona tokoa ny teninao izay omenao anay mpamonjy sakafo ny fonay
aizanay mandray izany teny masina izany ho amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana ary amin'ny fanetretena amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Petraka isika ry havana. Amin'ny fofeno fifaliana sy fankalazana an'Andriamanitra no hiara-banantsika ry havana amin'izao Alahady faharoa ny volana Jolay izao, fotoana lehibe anio eo amin'ny tantaran'ny fiangonana satria misy ray aman-dreny anolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta ny batisa. Ho antsika protestanta ry havana dia mazava tsara ny fototra ara-tsoratra masina mikasika ny batisa ary ny maravona an'izany fotompinoana protestanta zany dia izay tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Galatiana 3 ny andininy 17 manao hoe fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy. Na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary tsara tsindrina ry havana izany hoe na iza natao batisa, na kely na lehibe na antitra na tanora rehefa natolotra ho an'i Jesosy Kristy dia tanteraka aminy izay rehetra voalaza tao amin'ny Efesiana 1 vakiana tamintsika teo hoe ao amin'i Jesosy ilay olona, ao amin'i Kristy no nanasiana tombo kase anareo, hoe ny apôstôly Paoly. Fa tsara mazava ry havana fa izany mitafy an'i Kristy izany dia tsy fitafiana ivelany ohatran'izao akanjo izao, fa fitafiana ao anaty izay hita ety ivelany. Hoy ny apôstôly Paoly hoe fa voaombo miaraka amin'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Niaraka voaombo tamin'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana izy ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary zany ilay fitafiana ao anaty ary hita ety ivelany. Tena velona ao amin'ny Paoly tokoa zany Kristy zany. Tena velona ao amin'ny Paoly tokoa zany Jesosy izany. Ary zay ny adin'ny fiangonana ry havana. Ahoana no hitaizana ikolokoloana ny vita batisa rehetra mba ho hita eo amin'ny fiainany tokoa fa mitafy an'i Kristy ao anatiny ny mino rehetra. Ary zany koa no iantsoana ny vita batisa hoe missionnaire. Izay vita batisa rehetra dia antsoin'ny tompo ho amin'ny asa misiona, fijoroana vavolombelona, fitoriana ny anarana ito anivon'izao tontolo izao. Ary mampisaotra an'Andriamanitra ry havana fa tsy sendrasendra ny tenin'Andriamanitra fa ny perikiopantsika anio izay ny vakiana teo dia Jesosy Kristy miantso ny mpianany mba hanao asa misiona, andeha hitory ny filazantsara, na hoe marimarina koa mampianatra ny mpianany. Amin'izao fotoana izao ry havana dia misy ny fomba vaovao hoe formation en alternance. Mianatra ny an-tsekoly amin'ny fotoana vitsy dia mandeha any amin'ny
orinasa mampiasa sy mandalina ilay zavatra ny anarana. Ary fomba ny tondran'ny tompo ny mpianatra hatramin'izay dia zany formation par alternance zany, miaraka ampianariny dia reveo ataony miaina ilay zavatra nampianarana. Ary tamin'izany ny mpianatra dia tsy mety mahay fa averin'ny tompo foana. Mandra-pahoviana no hitoerako eto aminareo i Jesosy, satria mampitombo ny mofo dia tsy hay mpianatra le lesona, dia averina indray mampitombo ny mofo fanondroana indray ny tompo any amin'ny fotoana hafa. Azo ny tafio-drivotra dia matahotra, mangovotra, ary sendra ady hafa dia mbola tsy mety mahay foana hoe Jesosy Kristy io ngeka Andriamanitra. Ary zany no ataon'ny tompo eto zany driavana amin'izany formation en alternance zany dia tonga amin'ny fotoana hoe antsoina ny mpianatra andeha ho any amin'ny saha, andeha ho any amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsara. Ary amin'io teny anjarantsika an'io riavana dia misy lafiny telo ny amin'izany fiantson'ny tompo ny mpianatra zany. Voalohany dia ilay ho atao magaga fa raha mampitahany zavatra tenenin'i Jesosy Kristy amin'ny mpianatra any amin'ny Matio 7:20, zany hoe amin'ny fotoana izay efa vita ny fanofanana ny mpianatra, vita ny ampahany be da be fa fanamasina ny anohy azy rehefa avy eo, dia hoy ny tompo hoe efa omena amin'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Fa eto amin'izao marika anjarantsika izao riavana dia tsy mbe izany ny ataon'ny tompo, ny antso ny rombon'ny folay izy ary nanome azy fahefana moka deminy androaka fanahy maloto. Zay ny baiko ataon'ny mpianatra, nomena fahefana amoaka fanahy maloto. Fa nahoana no izany no ataon'ny tompo eto riavana. Ary atao amin'ny filazantsara amin'ny marika, vao nanomboka asan'ny tompo dia tonga dia mifanehitra tamin'ny fanahy maloto, fanehitra tamin'ny Satana, satria izany no fahavaliny asan'Andriamanitra, fahavaliny fikasan'Andriamanitra, ary tena maloto sy manimba tokoa zany fanahy maloto zany driavana. Manimba fiainan'olona, manimba fiainam-pianakaviana, manimba fiainam-piangonana, manimba fiainan'ny firenena. Zany ny asan'ny fanahy maloto zany. Ary sika tsiraray avy izao dia mety efa natsapa izany asan'ny fanahy maloto zany, farafaratsiny, farafakeliny isan'ny Alahady io andeha hivavaka, mandeha te hivavaka amin'ny fo madio zao anao dia tapitapika eo misy korotana tsy fantatro maninona, lasa ady saritaka mivoaka ny trano, ary tsy misy zavatra aim-panahy intsony tonga any amin'ny fiangonana fa efa ny aloha lalana ny fanahy maloto. Ary zay no lazain'ny tompo hoe meny fahefana amin'ny mpianatra androaka fanahy maloto. Fa ao anatin'ilay misiona izay ampanaovina ny mpianatra dia mena baiko koa ny mpianatra tsy tondra na inona inona, aza mitondra vola na hanina, fa tena farany fahakeliny no entina mandeha amin'izany asa misiona zany. Satria
nahoana ampy ilay fahefana nomeny tompo ary avy aiza moa no misy an'izany fahefana zany ry havana ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay oentin'ny mpianatra ao misy ny fahefana teny a izay oentin'ny mpianatra eo anivin'izao tontolo izao ary ampy ny teny feno ny teny fa tsy mila ampiana zavatra hafa intsony. Ny afatra faharoa amin'ny mpianatra dia zao hoe rehefa misy tanàna tsy mandray dia ahitsany ny vovoka eo amin'ny kapanareo mba ho vavolombelona. Raisin'ny olona sasany ho takan'ny fanozonana izany ry havana fa tsy izany le izy. Jesosy raha naniraka ny mpianatra any amin'ny toko 7 raha tsy diso dia nisy tanàna tsy nentinandray ny mpianatra dia hoy ny mpianatra anankiray tamin'ny tompo hoe andao mba andatsahana varatra io tanàna io levona noho ny ditrany atao takany Sodoma sy Gomora zany ho levonina. Dia nitenen'ny tompo mafy ilay mpianatra hoe tsy afaka manao an'izany ary tsy fanozonana fa voalohany indrindra mariky ny tsy firaisan-kina amin'ilay ratsy miseho ao amin'izany tanàna mandany tompo izany. Ary ny mitovy amin'izany dia izay nitranga tao amin'ny tanàna nalehibean'ny tompo raha tsaroantsika tsara eo amin'ny tampany farany amin'ny toko 5 amin'ity filazantsarany Marika ity dia tsy afaka nanao famantarana tao amin'izany tanàna zany Jesosy satria tsy nino ireo olona niara ny tompo taminy ary takitaka izany izao tsisy zavatra azo ny tompo natao noho ny amafin'ny fon'ny olona. Ny faharoa zany dia ho vavolombelona ilay vovoka mintsana dia vavolombelony tsy nandraisan'ny olona ary raha tsy miova ratr'izay izy dia anameloka azy izany. Fa ny tapany fahatelo amin'ilay fanarahana ity ry havana no mampieritreritra. Rehefa vita ny asa ka ataony tatitra ny amin'izany fanomponana ataon'ny mpianatra izany dia izao voalaza hoe mitory izy ireo fa tokony hibebaka ny olona rehetra ary dia namoaka fanamaroto maro izy ireo ary nanositra diloelo ny marary dia sitrana ireny. Tsy nilaza nitatitra hoe araka ny fahefana izay nomena dia namoaka deminy marobe ny mpianatra fa ilay fahefana izay nomena azy ireo ny antson'ny olona hoe tsy maintsy mibebaka ny olona rehetra raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona izay nibebaka nanaiky hiala amin'ny fahotany, nanaiky andeha hanatona an'Andriamanitra no nirohana ny fanamaloto dia afaka somatsara. Ary indraindray zary havana ilay fibebahana fotsiny dia efa manala ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ambiny fotsiny ny fanasitranana raha toa ka tiany tompo ho sitrana ilay olona. Fa misy koa iny no fomba akany tompo azy ho an'ny aminy. Izany ilay misiona
izay napetraka ny tompo a eto ho an'ny mpianany riavana ao anatin'ny fanofanana azy ireo mba ho mpanompon'Andriamanitra tokoa. Fanontaniana napetrakantsika teo amin'ny voalohany hoe ahoana moa zany a ny ataon'ny fiangonana mba hitaizana ny mino rehetra, hitaizana ny zazakely izay ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hitaizana ny zaza izay ho ampitafian'ny tompo azy arak'izay voalaza te hoe na iza natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Ary rehefa dinihana ry havana dia ny fiangonana dia efa nieritreritra an'izany satria ilay fanekena anankidimy izay ho ataon'ny ray aman-dreny sy hijoroan'ny fiangonana vavolombelona eto koa dia karazana feuille de route amin'ny fanofanana sy ny fitaizana ny zaza, fitaizana ny mino mba ho tonga tena mpanompon'Andriamanitra marina eto anivon'izao tontolo izao, mba hahatonga azy ireo tsy ho ao anatiny fotsiny Jesosy, tsy fitafiana ao anatiny fotsiny ihany fa fitafiana ao anatiny hitan'ny olona ety ivelany hoe tena mitafy an'i Kristy io olona io, tena mitafy an'i Kristy io zaza io, satria zany no ampianarina sy iainany araka ny tenin'ny tompo hoe mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Manolotra tokoa an'ity zaza ty ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo, zanak'Andriamanitra ny zanantsika, zanak'Andriamanitra izao sy ianao ry havana, ary mila mahay ny tenin'Andriamanitra, mila miaina ny fomban'Andriamanitra. Ny malagasy matetika dia tena sarotiny amin'ny fomba ny razana, fa rehefa vita batisa ianao dia miova ny identiténao ary narazam-be anao dia Andriamanitra ray mpamorona izao tontolo izao, ary ny fombanao dia ny fomba ny ray mpamorona izao tontolo izao, ary antsona isika hiaina n'izany ary antsona isika hijoro ho amin'izany. Zany no nampitafiana antsika an'i Jesosy Kristy, ary dia ny vavaka atao ry havana dia mba ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tokantrano tsiraray avy, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana rehetra, izany tena mba ho velona mitafy an'i Kristy, tsy ianao intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao, ary ny identiténao dia kristiana mpanaraka an'i Jesosy Kristy. Dia ho azy irery ny voninahitra, iara-mitsangana isika. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fampirisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo isan'andro any. Amen. Petraka isika ry havana.
Miara-mitsangana isika. Ry havana ho mariky ny fijorontsika avavolombelon'ny tompo sy ny maha-olona afaka antsika dia andeha isika hanambara ny finoantsika eo am-pitsanganana amin'ny fiaramanonina ny fanenkempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fitsaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsida, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny haviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana ny batisa isika izao ry havana, koa mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hiroso amin'ny fitariana izany. Hira fa efatra, enina amby efapolo sy roanjato andininy voalohany izy fa efatra. Ry havana malala ampifaliana trano andraisantsika ireo namantsika izay manavao ny fandroran-tenany ho an'ny tompo ary manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentan'ny batisa izao. Ino hoe ary ny tenin'ny soratra masina andrenan'ny fiangonana ny fanatanterahany ity asa masina ity. Efa nomenany fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ny tompo, koa mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary aoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho an'Andriamanitra aho sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Dia hoy koa ny soratra masina, ary tao aminy koa ny namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famoran'ny Kristy, fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy, dia nitafy an'ny Kristy, tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny sy ianareo mpitaizany zaza, dia misy fanekena izay ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana.
moa manolotra marina tokoa ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va nanatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, ka aneken'ny Jesosy ho tompo azo ny hery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Ekenareo va izany? Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy mpianatra sy kolelady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ka anao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo any aoriana. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo, matoky azy anampy anareo amin'izao andraikitra masina ny ekenareo zao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana kory havana dia tompony andraikitra eo andratren'Andriamanitra ny amin'ny zaza rehetra izay noraisitsika ho isan'ny fiangonana ary miditra ao amin'ny fanekem-pihavanana amin'ny alalan'i Kristy. Aoka ary ara-mitsangana isika hivavaka. Ry Andriamanitra raitsy toa, tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentan'ny batisa. Ko mitalao aminao zay raha io manatrehanay. Aoka ny fananao masina anome hery ny asa zay tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa zao, fa raha ny mamelombelona ny zavaboary ihany ity ampiasaina ity, zay manasa ny loton'ny nofo ka ho famantarana ny fanodiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy. Ity zaza zay atao batisa androany ity anie ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ka ampitafio zanakao izy, ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fananao masina zay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Amen. Rasolondray be Joy Ambinitsoa. Zaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Atsangan'Andriamanitra pahary anie ianao ary ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana, ka omen'ny tompo anao ny satroboninahitra fiainana mendrika ho an'ny mpanompo mahatoky. Mahatoky ilay ny antso anao ary efa nanokana anao ho zanak'Andriamanitra mandrakizay, izy hatanteraka izany. Amen. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana. Tompo misaotra anao eram-poeran-tsaino zay fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombona any amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ny identité vaovaony zanakao. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity ao ambany fahasoavanao ka mpaharitra azy amin'ny fanarananao, amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, ny mpitaiza, mba azony manatanteraka ny fanekena zay nataony teo anatrehanao androany. Omban'ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fanabeazana ity zaza ity, atonga azy ho vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafinoanao Kristy, ka ankalazainao amin'ny fiainany ny voninahitry ny Ray. Angatanay amin'ny anaran-tsoan'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Hoy ny tompo aminareo, aza matahotra, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Koa dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo, ary tezao ho an'Andriamanitra ity zaza ity, momba anareo amin'izany adidy masina sarobidy zany izy. Amen. Mazo mipetraka tsika, mazo mipetraka koa nareo.
ry havana malala hoy ny tompo aoka tsy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako tsarovo koa nefa fanimpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra koa andeharana vao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra isika eo am-panatanterana izany dia ny hira fa 500 no hovetesintsika amin'ny fientanentanana tsara. Petraka amin'ny fiangonana. Hoy ny tompo, na inona angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Koa angatana ny tompony anjara mivavaka mba handroso hitarika antsika amin'izany. Mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao izahay fa noho ny famondraponao dia totosa soamatsara amin'ity fotoana ity. Izay ny nentinay misaotra sy miderana ankalazana anaranao masina. Misaotra anao izahay fa tanteraka ny fanirian'ireto ray aman-dreny ireto, niombonayna amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tompo, jereo amin'ny indrafonao izahay, meo anay vahoakanao ny etaeta amin'ny fiainoana sy ny fankatoavana teninao mba hanoeranay izay sakatsakana amin'ny fandehananay aty amin'ny tempolinao masina. Tompo, tiana entina aminao ambavaka koa ny olombelona rehetra manerana ny tany manoloana izao valana retina izao.
entinay ambavaka manokana aminao izany Madagasikara tanindrazanay. Tsy miafana aminao ny fahendrena mianjady ao izay mametraka olana eo amin'ny fitsaboana. Arotsay amin'ny tsiraray Tompo ny herin'ny fanahy masina mba haizan'ireo malagasy mankatoy ny fepetra sy ny rafitra ho fiarovana amin'izany. Omeo ho an'ireo mpitondra ihany koa ny fahendrena avy aminao amin'ny fitantanana amin'ny firenena sy ny fitondrana ny vahoaka. Entinay ambavaka aminao Tompo ireo marary mba hampahirezinao sy ataonao mahita fahasitranana ao aminao. Ampio ireo mpitsabo avaozy ny heriny mba azahoany tsabo arak'izay nanondrenao azy. Aza vely toky amin'ny fahaizany sy ny fahalalany izy, fa ataovy kosa atoky anao tanteraka ry Tompo. Toroy lalana ary mahireza meteza ianao hiara-dalana aminy mandritra ny fitsaboana. Raha eo mangataka aminao koa izahay ho an'ireo namoy avatiana, ataovy mahatsapy ireo fa miaraka aminao izy amin'ny fotoana manjombona, ary omeo azy ireo fo sy ny saina mahatsapa fa ianao le Andriamanitra fitiavana miaraka aminy mameno mibanga noho ny fisarana, ka azoan'izy ireo mitraka sy mankalaza ny voninahitra ao. Tiana itinambavaka aminao koa ireo ray aman-dreny mpitandrina, omeo azy ireo ny fiarovana tsara indrindra avy aminao. Tafio ny herinao izy ahafahany manao ny asa fanompoana izay natokanao azy ireo, mba tahio ihany koa ny ankonan'izy ireo eo amin'ny fiainana rehetra. Tiana itinambavaka aminao koa ny asa fitoriana amin'ny filazantsara manerana ny tany, tonononay aminao manokana amin'izany ny FPMA, ny herin'ny fanahinao masina ny asa amin'ny tsiraray ka anjaka ao amin'ny fifankatiavana ary ny fahendrena ary koa ny fahasoavana avy aminao. Entinay ambavaka koa ity firenena mandraina ity ka ny fiadananao ny toetrao. Samy vavaka izany Tompo, dia ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra izay nampianarin'i Jesosy Kristy mpanomponjanay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo anay ny izay anona sazy aminay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy, fa manafana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hoe inona moa no soa azo ry rahalago raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Koa hitsangana izao ny tompona andraikitra hanambara amintsika raharan'Andriamanitra izay voalalotra ho sahantsika amin'izao fihaonana izao. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Vaovao nasionaly, sampana fifoazana. Ny fifoazana dia faly mampandray antsika fa ny 32e convention annuelle du fifoazana dia atao ny 17 ka hatramin'ny 18 volana Jolay via Zoom ary radio Anjomara. Ny programme sy ny connexion dia amin'ny site fifoazana-fpma.org na appli FPMA France et FPMA Paris. Manentana antsika samy anaraka izany. Fifampiofana mpitandrina FPMA 120 sy 20. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany. Fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Timoty voalohany 4:9-10. Ny fifampiofana mpitandrina sy ny vadiny fanao isan-taona dia fanatrika ka ho tanterahana amin'ny zoma 13 sy ny sabotsy 14 Jolay 120 sy 20. Vaovao fahatany ve 3e fatsanina. Mitondra fandraisana souscription ho fanaona ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny fahatany Atsimandrefana izay fampizarana amin'ny tafo Clermont-Ferrand. Mampiatsy antsika fa 300 € isam-bolana no anjaran'ny tafo Toulouse, 261 € isam-bolana hatramin'izao no souscription régulière voaray.
mbola manentana antsika hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'izany fikasana lehibe izany. Raky mpisaorana, misaorana Jehovah ary fanahyko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:2. Manolotra raky mpisaorana 50 € arotsaka ho an'ny trano fiangonana. Raky mpisaorana 2, fianakaviana tsy mitonona anarana nanao virement raky mpisaorana ho an'ny fiangonana 50 €. Salamo 1:7. Satria izao ny raketa amin'ny fitiavana dia hamonjy azy aho, anandratra azy ho amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Mangataka ny hira firana fanampiny 7. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Randriamanga Malala Patrika sy Peggy izay namono rainy dia ho tontosaina androany. Asa fitandremana. Mampatsiahatra any fa ny permanence ataon'ny mpitandrina dia ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro ary mitohy izany na journée continue. Sampanatily. Tany ny finoana ho ampinga. Efesiana 2:9-12b. Ny sampanatily dia natateraka ny lasy ny 9, 17 ary ny 12 Jolay any la Bastide sur l'Ersa any Ariège misy izany. Ny fiangana amin'ny covoiturage dia amin'ny métro Ramonville ny 19 Jolay amin'ny 2 ora tolakandro. Ny andinindin'ny zavatra entina, ny programa dia ampitain'ny mpiandraikitra amin'ny email. Amin'ny fiangana dia manao fanamiana ara-dalàna ny zazabeazana, polo fotsy, jeans manga ary folara. Manasa ny ratsokoto izay rehetra mazoto ny Alahady 17 Jolay amin'ny 12 ora atoandro ho avy anao randonnée. Afaka mandray amin'ny braon sampana izay liana azafady, afaka mifandray amin'ny braon sampana izay liana amin'izany. Manasa ny fiangonana hitondram-bavaka izany fikasana izany sy ny fisotry ny lasy. Étude biblique. Tsy misy ny étude biblique mandritry ny fialan-tsasatra. Diary-piangonana. Ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA rehetra mandritry ny fialan-tsasatra dia ho tanterahany eto amin'ny vieux temple avokoa ary manomboka amin'ny 10 ora maraina. Izany dia manomboka amin'ny Alahady 17 Jolay ka hatramin'ny Alahady 20 Aogositra. Tsy misy intsony ny soratana anarana amin'ny fanatrehana ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA fa mbola manao masika sy mampiasa gel hydroalcoolique mialoha sy ao aorian'ny fotoana. Misaotra antsika ny aino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola faly miarabantsika rehetra riavana amin'ny anaran'ny Tompo. Misy vaovao fanamafisam-baovao zany ho zaraina amintsika an'io dia mikasika ny fandaminana vaovao narosin'ny komity zany mandritra ny fialan-tsasatra. Rehefa nivory tsara-potoana ny komity tamin'ny alakamisy 9 Jolay dia nanapaka fa hiato ny fampielezana amin'ny YouTube ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA eto amin'ny FPMA Toulouse manomboka ny Alahady 12 Jolay ka hatramin'ny Alahady 20 Aogositra. Izany dia noho ny tsy fisian'ny fisoratana anarana sy ny fipetra amin'ny fipetrahana eto am-piangonana intsony aloha araky ny toromarika ny fanjakana. Raha misy fiovana nefa ny fipetra izay mety ateraky ny firongatry ny valana retina indray dia averina ny diffusion YouTube. Ka izay riavana no fanamafisam-baovao zany mety ho gakitsika, mety misy no kivokivy satria mety manantena hatran'ilay diffusion YouTube fa fantatray fa nandritra an'izay fotoana ela nisy ny valana retin'izay dia olona feno fitiavana isika sy feno fandeferana ka dia inonay fa ekenareo ampitiavana izany fandaminana vaovao izany. Ny tenin'Andriamanitra ampahirezanay atsika dia ao amin'ny Tesalonianina 1:5-9 mivaky toy izao, misaory amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany ary ny fiadanan'ny tompo any ho amintsika mandrakariva.
ry havana araka nitatsika teo dia ny ray aman-dreny filohan'ny FPMA ny pasteur synodaly Seta Rasolon'ny Raibe no mamangy antsika ary nitondra ny afatra ho antsika amin'ity Alahady izy ity. Ka dia faly izay mandray anareo, mangataka ny vadiny koa mba hitsangana, mandray anareo mivady tonga mamangy anay ary indrindra mitondra ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana manontolo. Dia manararotra koa izay mampita amin'ny birao foibe, amin'ny tompona raikitra nasionaly rehetra, ny fiarabana sy ny firarintso avy amin'ny FPMA Toulouse, ary indrindra ny fanan'Andriamanitra zay momba anareo mandrakarivany mbola hitobaka be deaibe, azahoanareo mitarika ny fiangonana ho amin'ny lalan'ny fitombona, fivelarana ary ny fiorenana tsara hatrany. Dia miraro soa ho anareo sy ny fianakavianareo ny fiangonana manontolo, ary dia arovany amin'ny ratsy rehetra sy ambininy ene ahatanteraka soa ny fitantananareo sy ny fitaizanareo ny vahoakan'Andriamanitra eto anivon'ny FPMA. Fanao ihany moa hoe mba vangivangio matetitetika raha azo atao. Ka dia zany ny faniriana ao amin'ny ho avy, ka dia misaotra indrindra anareo izahay. Manaraka zany dia misy amintsika zay zao vao mandalo eto na sendra mandalo, misy koa ny tonga vao onina. Ka dia angatahana hitsangana ianareo mba rabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Dia faly zay miarahaba anareo, mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Ny tompony tantana anareo eto ary izy ny saorana, fa faly indrindra zay tamin'ny feonareo, ny fonareo, ny sainareo ary ny fanatrehanareo koa zay nanampy anay tamin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary nampitombo ny aim-panahy taty anatinay. Ka dia makasitraka tompoko, ary dia mirary soa anareo zahay, lay tompon'ny fahasoavana ny tantana anareo tonga atreto ane, izy antanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto, ary izy koa mbola hitantana anareo any amin'izay alehanareo, ka arovany amin'ny ratsy rehetra ary androtsahany fitahiny mananambiampy. Ary tsarovy fa naoviana ianareo ny mandalo eto Toulouse na monina eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompo makasitraka, mahazo mipetraka nareo. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay anatanterantsika ny fiham-pihavanana isika ho fampaherezana sy fanehoana ny fiombonam-po amin'ny havantsika izay namoy ny ray niteraka. Mangataka ny fianakaviana mba hiakatra ity tompoko azafady. Eny ry izy mianakavy manoloana anareo ny fiangonana zay tsy izy akory fa raitapo aminareo noho ny fampihavanana tao amin'i Jesosy Kristy ary avanakaiky anareo. Raha ny marina dia tokony hijoro miaraka aminareo eny, kanefa dia mahazo baiko koa izahay avy amin'ny tompo ny ampahery anareo ary indrindra ny aneo aminareo ny fiaraha-mitondra ny mavesatra araka ny afatry ny soratra masina. Mafy tokoa zany ilaozan'ny loharanon'poirana ary indrindra amin'izao fahalavitana tsy ahafahana mifanerasera, mifandray indrindra ho akaiky ny fianakaviana izao. Koa reto ny fiangonana zay fianakavianareo, maneo ny
fa ny fahoriana dia raha antsika manana. Nefa manana tombony sika. Manana ilay efa nandalo tao amin'ny fahafatesana. Ny tononona ho loharanony, ho lohan'ny lay matoa amin'ny maty rehetra, zafady. Zay nitondra ny fahoriantsika. Ary efa maty teo amin'ny toerantsika sy nitsangana tamin'ny maty manome fiainam-baovao ary indrindra manokatra ho antsika ny varavaran'ny lanitra. Izy no angatantsika mba ampahery antsika, anoana antsika, amango ny fontsika ary anome izay sahaza ho antsika indrindra amin'izao fotoana sarotra izao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay fa manana anao lay tsy misy toazy. Ianao lay efa nanaiky faty teo amin'ny toeranay. Nanaiky andray ny ozona izay mendrika ao anay. Ary nitsangana tamin'ny maty manome ny fandresenao ho anay izay mino sy matoky anao. Manoloana anao ary manoloana anay ireto fianakaviana ireto izay namoy ny havana, namoy ny loharano ny poirana. Raio mahalala zany ianao satria ray mandrakizay mahalala ny asarobidiny zany. Jesosy io mahalala izany ianao satria ianao lay zanaka lahy tokany ray. Mahalala ny asarobidiny fananana ny ray ary ny amafiny zany hoe ilaozan'ny ray. Tompo mangataka aminao zahay. Aoka ny asanao sy ny vokatra zany ho amin'izao fianakaviana izao. Ary aoka ny fahatanterahan'ny teninao ho aminay rehetra azahoanay mitraka sy azahoanay mionona. Ary ankehitriny zarao aminay ny teninao. Mitenena Tompo fa ny teninao famelombelomana ny fanahy. Naratsoan'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Monina aminay. Amen. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:7-20 ny tompony miteny. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Misy tokoa ny alahelo, ary atahoana ny tsy alahelo noho ny famatorana sy ny fankatiavana. Ary misy ny tahotra manoloana ny fahafatesana satria tanam-polo ny olombelona manoloana ny fahafatesana. Saingy izao ny tompo no miteny amintsika aza malahelo ny fonareo. Any amin'ny 9:1 dia milaza minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy. Aza malahelo. Zany tenin'ny tompo zany dia tsy teny fampiononana tahaka ny ataon'ny olona fotsiny, fa teny mitondra hery ny mpanahy izay azahoantsika mijoro. Nahoana? Satria fandresena no maniny sy omaniny ho antsika. Aza matahotra ny fonareo. Ny tahotra dia ateraky ny fiaiahina ny amin'ny fiainana, ny amin'ny ho avy. Na ho antsika izany na ho an'ny avantsika. Aza matahotra ny tompo satria ny fiadanako nomeko anareo. Lay tsainy zao tontolo izao omena. Omeny antsika zany, omeny anareo zany. Le fiadanana miaro amin'ny tahotra. Le fiadanana mitahiry antsika ao amin'ny fifaliana no ny fanantenana. Ka tsy ny fahafatesan'ny avantsika no mahafaly antsika. Fa ny fanantenana velona kosa satria azontsika antoka. Fa tsisy maharombaka zay ompelantanan'ny tompo. Dia zany nentinay mampahery anareo. Ampy ny fiadanan'ny tompo. Hitoetra ao aminareo zany sady ampionina no ampahery, ampitraka ary indrindra ampijoro anareo ho vavolombelona. Fa tsika dia vavolombelon'ny fahafatesan'ny Kristy sy vavolombelon'ny fitsanganany amin'ny maty. Ka ao amin'ny fahafatesan'ny Kristy mahazo antoka isika fa efa nalainy ho an'ny tenany ny ozona rehetra. Ao amin'ny fitsanganany amin'ny maty mahazo antoka isika fa tsy hatelo ny fahafatesana ao mandrakizay, fa fiainana mandrakizay no maniny ho antsika, ho maniny ho an'ny avantsika. Dia zany no entinay mampahery sy mampionina anareo. Mbola hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay fa nanaiky teny aminay ianao. Ary ankehitriny dia mametraka ny fianakaviana manontolo ao aminao, eo ambanin'izany teny zany,
mba ataonao marina amin'ny fiainana zany, ary indrindra ataonao tanteraka mba ahazahoany mifaly eo aminao, ahazoany mionona ao aminao, ahazoany mitraka ao aminao. Tompo tsaro, tsy hanampy amin'ny teninao zay, fa mahery zany teninao zany, ampy zany teninao zany, tanteraka zany teninao zany. Mivavaka aminao nefa zay, mitondra aminao manokana, ny vady, mitondra aminao ny zanaka manjafy, mitondra aminao ny fianakaviana manontolo. Vangio tompo ary meo ny teny sahaza. Aoka ny fanana masina, hay, amangy ny fony tsirairay avy. Anome azy ny fampiononana sy ny fanantenana velona ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia ta io ny fahatsiarovana ny ray aman-dreny zay nandao anay. Aoka zany fahatsiarovana zany ampitodika anay aminao mandrakariva, le tompony finoana sady mpanefa azy. Ka nao vinana ho vina izay mahatsiaro azy. Dia mahita ny Jesosy Kristy mpandresy koa. Ka izany ny loharany mpifaliana isaky ny mahatsiaro azy zay. Toko zay, fa mahay manao mihoatra no zay nangatana amin'izany vavaka zany, na zay neritreretina akory ho an'ny fianakaviana ianao. Dia rainay ankalazainay ny voninahitra ao, ray zanaka fanay masina. Amen. Dia mbola hitsangana ny fiangonana. Riavana mijoro ao anatrehonareo ny fiangonana, mampita izany teny fampiononana avy amin'ny tompo zany, ary maneho aminareo ny fiaraha-miory, fa indrindra ny fiombonana amin'ny fanantenana, le fiadanana izay omeny Kristy ho antsika, mampionona ny fo ary indrindra mampitony ny saina. Dia izy Andriamanitra ne anomana indray fotoam-pifaliana, firavoravona vokatry ny fitahiana ho antsika amin'ny ho avy. Dia azo misosoka alahelo tsony tompoko. Manaraka zany dia misy ny fanao izay ndovatsika tamin'ny ray aman-dreny, dia ny fanehoana amin'ny fomba hita maso ny fiara-mizaka izao eta mavesatra zao aminareo. Noho ny fandaminana ara-pahasalamana moa dia tsy afaka manatony ety araka ny fanao zay, fa ny kitapo kosa ho antsika zany dia misy kitapo ery ambaravarany ery anomezatsika ny FPMA, anoanantsika ireto fianakaviana ireto manoloana zao eta mavesatra izao. Kely de kely tompoko, kanefa ny fonay ny mameno azy, ka dia Andriamanitra ny fahasoavana ne mbola ampirotsaka be dia be ny fitahiny ho aminareo. Indrindra azahoanareo manadino ny alahelo sy ny ratra manoloana izao fisarana izao. Dia mahere izao mitompo tompoko. Tompoko lasy tompoko vavy, ny maty ombo ny tsy maharasa, ny fianakaviana izay very avatiana tsy malopa eo, koa mijoreto ny tenako, mitondra ny fisaorana avy amin'ny fianakaviana, misaotra ny fiangonana, misaotra ny pastera, misaotra n'ireo mpiandraikitra maro samihafa, misaotra ihany koa ireo izay nidododo nankahery anay tany tokantrano, ary misaotra ireo izay nitrotro ambavaka. Mafy dia mafy tokoa ny fahoriana, satria lasa ilay iray andry ankinana, lasa ilay iray ny taiza, nefa mitraka izahay satria kristiana ny tena, mitraka satria mino sy manantena ilay soratra ao amin'ny Jaonina 4:12 manao hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, ary izay misy ahy no misy anareo. Mitraka ihany koa satria manana anareo zahay havana ao amin'ny tompo, izay nanatotosa tokoa ny tongotra miara-mamindra, ny soroka miara-milanja, ny fo miara-mitepo aminay. Tsy irery izahay manana anareo. Ka Andriamanitra ilay tompon'ny fiadanana ny hamaly fitianareo, misaotra indrindra tompoko, misaotra. Dia azo misosoka alahelo tsony tompoko. Mahazo mipetraka tsika, tsy adino zany ny kitapo ery amin'ny varavarana ery rehefa mirava eto isika.
isaoran'Andriamanitra ry havana fa tanteraka soamantsara izao fanompoana masina ny arantsika izao. Alohan'ny andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano izay angatahana tolotry ny ray aman-dreny mitandrina dia horedintsika eo am-pitsanganana ny firana fanampiny fa 420. Mianga mazoto mekeleza ainako mevava wanizato zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.